zaraiky roa ny fampianarana ny tapany voalohany a ny ifandraisan'ny vakiteny voalohany a ao amin'ny Ezekiela toko fa 7:10 teo fa 7:7 a sy ny lazain'ny salamo 5:7 a ary ny evanjely ao amin'izany toko 5 ao amin'ny vakiteny voalohany a dia henontsika le hoe nisy rano kely anankiray ny ala avy ao amin'ny taimpoly avy ao amin'ny toerana misy an'Andriamanitra dia niangeda le rano io a sady mihalalina fa rehefa avy eo a ny zavatra manaitra sady mahafinaritra ao anatin'izy dia hoe izay rehetra kasihin'io rano io dia velona madio a zany hoe misy fivoarana zany misy fivelarana misy fahavelomana zava-maniry sady maitso mandrobona ary lasa fanafody ny raviny ary ny voanya tonga fihinana mamelona zany le rano a dia izay rehetra kasihany mahazo fahasoavana daholo zava-maniry tonga fanafody ary mahasoa koa ny voany ny azany rano vavety fa tsy masala amin'le trondro sika le mahia dia magnaikitra hihy sy lela raigny ny taolagna fa tena trondro vavety ary ny tany izay kasihany tonga alona kasi mamokatra sary teny anohatra aby zao a fa raha fitinina dia hoe io rano mivoaka avy eo amin'ny taimpoly io ahina zany hoe ny fanomezan'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra ary izay fahasoavan'Andriamanitra zay a amin'ny vanim-potoana rehetra na tamin'ny testamenta taloana mandraka ankehitriny a dia asa ny fanahy masina eo amintsika io ka izay rehetra kasihin'ny fanahy masina dia misy an'izay a ataontsika hoe endrika fahavelomana sy fivoarana izay raha dika zany dia hoe izay tsy misy ny fanahy masina izay tsy misy ny fahasoavan'Andriamanitra dia makegna ohatrany hoe maimay matamata tany tresaka tany ay hazo malazolazo ary fahafatesana no ambarana ila zany hoe ny tontolona fahotana tsy misy an'Andriamanitra zany dia mahatonga ny fiainana amin'ny tsy pozipozy fa izay rehetra kasihin'Andriamanitra kosa satria foana ny fahasoavan'Andriamanitra fa izay manatona ho kasihiny sy mety ho kasihin'ny fahasoavan'Andriamanitra kasihin'ny fanahy masina kasihin'ny tenin'ny Kristy dia sahala amin'ireo zavatra reo hoe raha zava-maniry dia ny raviny aza tonga fanafody ny voniny sady mamoa ara-potoana ny vavety mamy raha hazany rano dia velona sy vavety ary raha tany dia mamokatra miterabokatra zany fa tsy mipetra-potsiny zay le fahasoavan'Andriamanitra fa amin'nanina nataony Ezekely io a amin'nanina hoe rehefa ho avy ny fanahy masina any orinany indrindra amintsika pino dia izay rehetra kasihin'ny fanahy masina dia mamokatra asa soa ao a ny kristianina zany velomin'ny fanahy masina dia mahavokatra asa soa ny asa soa tsy hoe asa fiatrana fotsiny a fa izay rehetra ataosika dia tsara avokoa mampivakivavany ona hoe tsara avokoa izay rehetra nataony tety tsy mba nanao zavatra maizimaizina izy tsy mba nanao tsy fahamarinana izy tsy mba nagnambaka namana izy a tsara aby reny raha ataony ramatoa sy le rangah iny sy ataon'le tiaky reny zay zany dia miteraka soa koa ho any hafa isika no kasihin'le fahasoavan'Andriamanitra sahala amin'le hazo maniry fa ny olona hafa tonga mioty amintsika sy mialokaloka amintsika mahazo tombosoa ihany ko sa misy dikany asika anaky dia maiso ravina dia midoroboka ohatra ny azo sipresa dia tena haingo tanàna na zakaranda dia mahafinaritra haingo sana voara be ohatra ny riakaiky ny stationnement migararotera na dia midoroboka angeza ohatran'io ianao nefa tsy azo ny hafa vokatra dia tsy dia misy dikany loatra no zany eo ny fahasoavan'Andriamanitra dia isika no kasihiny voalohany dia isika velona fa rehefa avy eo koa ny hafa mahazo aina fahasitranana fahavelomana amin'ny alalan'ny fisiantsika ao amin'ny salamo 5:7 teo a amin'le rehefa natao hira izy ao amin'ny ankalazao ny tena tadidy hoe misy io ny mampifaly ny tanànan'Andriamanitra misy io ny mampifaly ny tanànan'Andriamanitra i Jerosalema dia tanàna somary anaty tendrombohitra somary tany efitra be vato no toerana misy azy na taloha na mandraka ankehitriny fa amin'izao momba efa misy pompy fa taloha zany a somary karakaina sy avo-toerana io dia ny rano miditra ao Jerosalema dia rano taritina ary mijaly ny vahoaka rehefa manao fahirano ny arabakiteny rehefa manao fahirano ny fahavalo a dia ny rano no ampizaliana azy a sakanana ny rano dia mivozamala aby ianareo sa mivozamala zany misy popoesy rero ahitana rano zay natao hoe mivozamala amin'ny teny gasy mivozamala ianao zany hoe antoky ny fiainana ny rano ka zava-dehibe mampisaotra an'Andriamanitra ho an'ny vahoaka Israely a sy ny vahoaka Jody a
ary ny mpanao salamo a ny fisiny rano, le rano arabaky teny le sotrona isasana maso sy helika sy ny sisa iny zany, iny rano iny a rano arabaky teny tena ifaliany zareo fa ho any zareo a le hoe ny mahavahoaka atsika de ny fahasoavan'Andriamanitra, izay le hoe misy rano ampidirin'Andriamanitra ao amin'ny tanàna mamelona, ary misahatra tsy ho vahoaka maty sy levona raha voatapa hidin'Andriamanitra ny robinet. Zay ny hevitra ny salamo io. Isika koa ve mba afaka mahasapa hoe tena anisan'ny famonjena lehibe omen'Andriamanitra atsika ny soa rehetra zay atobany ho atsika havelona atsika, fa rehefa hidin'Andriamanitra ny robinet de ero afaka hiteny, tonga de kofiny any, tonga de kofiny tsy afaka manao ninina. Ndraindray adinontsika reny fahasoavana madinidinitra ireny nefa de fahagagana ny isanandro. Jereo tsara ao mahita olona be deabe ny marary ary vavaka ho azy satria malahelo. Be ny olona rehefa tratrany hoe fahatapahana lalan-dratapoka dia mavesatra ohatry ny maritra be io ny tanana rehefa voan'ny AVC. Na hesehana aza de tagnana teneniko eto de moramora, na ny tagnana io aza hesehanao na handray zavatra de bataina ohatra zao. Ka ianao manana ny tagnana mihesika ohatra zao, ino mirakla iny fa tsy miandry ny hoe any atapovinany amin'ny anaran'i Jesosy tongava hositranana asika rehetra manontolo. Fa fahagagana ry havana ny fahafahan'ny tagnanao mihesika ny molotra ao miteny kasitra ho an'Andriamanitra, fa Andriamanitra mampifaly atsika amin'ny fanomezany atsika fahasoavana. Ao amin'ny evanjely no anohizako azy, misy atsipirian'ny zavatra anankiroa kely anomboako azy. Ny masindazoany zany zavatra rehetra soratan'ireo de tsy fitantarana zavatra sotra ohatra ny asika mitantara hoe Landry Andriasiresy miainga veto feizay mampitany anany Radio Maria Madagasikara. Sy ohatran'le fampitana amin'ny vatana hoe manao live reny zany fa efa zavatra ara-ponoana no dikany. Ka misy zavatra sy mba hinotsika Jesosy no ratany anio fa tsy hoe izy mitantara le zavatra nisy, tsy ampila zany any atsipirian'ny zavatra tamin'ny nanasitranan'i Jesosy an'ilay lehilahy malemy fotsiny ny fomba fitantarana io, de na ny vocabulaire ampiasainy, na ny anaran-tany, na ny isa ampiasaina ho an'ny mpanoratra soratra masina de efa nitsipiriany misy fampianarana ao ambadika. Alefa ohatran'ny tsotra kely le tantara ohatry tia ny halavany, fa rehefa dinihana ireo voambolana, ny toerana, ny anaran-tany, ny isa na ny sifra ampiasainy, efa mahalaza zavatra be ao anatiny. Zavatra anankiroa ary no azavaiko, le hoe Betesda anankiray sy le hoe 730. Ny Betesda ny anarany aloha teny anankiroa Bet Hesed, zay ny dikany hoe Betesda amin'ny teny hebreo ny Bet zany trano, Bet Lehem, Bet trano ny mofo, Bet Lehem trano ny mofo, boulangerie. Zay ny dikany Betlehem any zany tena misy hanina, teraka tagna amin'ny tany misy hanina Jesosy. Ko asika renona famonjena dia efa teraka ny Betlehem izany amin'ny tanàna ny mofo, fa tia misika vary moa no tena foto-sakafony andreo. Le Bet zany trano ary ny Hesed dia famondram-po sy fitiavana. Io efa nazavaiko ty ngambany mety amin'ny YouTube fa sy tao amin'ny radio, rehefa mampiasa le fitiavana hoe Hesed de sahala amin'ny fitiavany mpivady io, hoe na de maditra de manao ny ataony aza le vehivavy, fa lehilahy tena tia de le feriny any tambatambaziny diave de atakalonrika an'le anina ohatran'izao gilamasy ohatran'ny perasika iny manampy tamin'ny foana ilay manana fitiavana Hesed. De ohatr'izay koa le fitiavan'Andriamanitra hoe na de mpanota sy rendrika ao amin'ny fahotana, bloqué ao fahotana aza le olona de sy ataon'Andriamanitra ataoko inona koa raha rasy io, sy zay fa tiany amin'ny rano fofoana. De matoa mampiasa n'io teny hoe Betesda, io ane mety io Betesda io ihany lay hoe dobony Siloé hentsika tamin'ny lahady, fa nendrilioka anara-tany hafa no itononana azy. Ka ho an'ny evanjely na sara honenana io na Peramax anara-tany raika ihany zay, eo ihany ty nahatongavana. Na ataony hoainy amin'ny Peramax no sara honenana toerana raika zay, ka ny mpanoratra evanjely hafa milaza hoe fa rihin'ny Siloé tamin'le teraka jamba, fa nenjoany nataony hoe Betesda satria tehiteny izy hoe trano ny famondram-po reo trano eva nisy an'ireo marary. Reo olona marary reo de olona gejain-javatra, fa Andriamanitra na amin'ny alalan'ny rano miesikesika na amin'ny Jesosy le nandalo no mamindra fo amin'izy ireo hoe mbola misy fanantenana fa aza manary toky. Zay dikany hoe Betesda. Ry havana, ny fiangonana ihany koa de Betesda zany hoe Bet Hesed trano ny famondram-po. Any anareo miaino ay mety misy kivikivy de sao diverinareo fotsiny hoe ho an'ireo mpivavaka aty amin'ny Radio Maria sao mazotozoto mivavaka amin'ny katedrale sy ariam-bomiadana ihany zany fiangonana zany, tsy atompoko
Betesda, Bet-Hesed, trano ny famindram-po, izay mila famindram-po tongava sy tranony. Ka re amin'izao ny andro manatona pretra, miresa, mikofese fa trano ny famindram-po ny eglizia, ary ny fon'ny eglizia dia fon'ny Jesoa hamindra fo, fa sy fona mpisara araka ny tenin'i Jesoa ihany hoe ny zanak'olona dia sy tonga amin'izao tontolo izao mba hisara n'izao tontolo izao fa mba hamonjy an'izao tontolo izao. Izay le Bet-Esda, trano ny famindram-po. Inona indray ny antsipriany amin'io ataontsika hoe 80 taona io. Sy resaka sato-piso io akorina hoe savana ny karatra alohan'ny agnasitrana anazy. Ao aloha ny karatra jerena fa 4 taona ao. Ny dokotera ny mila mahafantatra hoe 4 taona ianao andanjalanjany ny fagnafody hoe paracetamol raika ave mizara 4 moa mizara 2 moa tonga dia raika na atao 2 indray mihinana. Ny dokotera tsika ny mila taona hoe 80 na ohatr'izao. Fa sy resaka fanontaniana dokotera ohatr'izany akory na tonga ny voasoratra hoe 80 taona lay lehilahy nalemy ity fa zao ny heviny. Rehefa Masindajoany manoratra dia symbolika io. Voalohany aloha raha jerevana amin'ny ankapobeny zany hoe 80 taona zany dia sady manomboka manao velombeloman'ny fahatanorana le tovolahy vao misonitra, manomboka fosy ohatrany amin'ny tenana izao ny volo, 12 taona sisa dia 50 tokony mba matotra amin'izay, zay ny heviny. Amin'ny fiainana zany dia atao hoe antsika metratrova matanjaka fa azo atao hoe rehefa nahaorina fiainana tao anatin'izany 80 taona zany dia efa misy zavatra raty ihany, misy blocage, zay le fitentsika hoe tena bloqué ny fiainako 80 taona mbola tsy miteraka sy manambady ohatra ho an'olona manambady ohatra. Nefa olona tokony hanambady hananga zavatra vao tsy navita trano na gabone raika vao tsy havita, mety be fa navita briky tany kely ihany fa tsy ampy, fa tokony zany hampiesika zany. Ka ity lehilahy ity lazaina hoe narary nandritra ny 80 taona, zany hoe sy nahefa na inona na inona izy nandritra ny fotoana tokony, zany hoe raha te zany ny fiainany, efa atao hoe tena ny asasaky ny fiainany atao hoe tena rehetra kakidy ny asasa ny lo misy biby fa dia ny sisa no vao fagnategnana ho vao mba ho azo hoanina angambany. Ohatr'izay zany le sarisary. Fa ny tena heviny dia ao amin'ny Deutéronome toko 2:4 ao no tena ahitantsika ny heviny izy io. Izao no voalaza hoe 80 taona isika ozy izy, 80 taona isika ozy izy no nivezivezy tany anefitra nanomboka tao Kadesh Barnea mandra-pahatonga tany Jerida. Io apahana toerana io aza vaika tsara. Ny vaok'Israely anatin'ny ataontsika hoe taona voalohany alana avy any Egypta nandray ny 10 taona raika, dia tagnatin'iny taona raika iny ihany dia efa tokony tsy hoe ray taona fa tanatin'le taona raika ohatra hoe 2020 samby miava manko no ray taona sy hoe taona raika. Le taona voalohany zany, le taona voalohany mety ray volana ihany no ampiasanao ao na telo fa isanao hoe taona voalohany fa sy hoe ray taona. Amin'le taona voalohany ny alana tany Egypta iny dia vao stapitra iny taona iny tokony tonga amin'ny tany nampanantenana ry zareo, azosika. Dia nandeha aloha tamin'le taona voalohany haza ny 10 tamin'iny taona voalohany iny tonga tany atao hoe Kadesh Barnea zay, efa kaikikaiky io. Dia ry zareo zany tapitra iny taona voalohany iny handeha safitany amin'izao satria dia efa fantatry ohatra ny agny sarasaotra sy agny laka agny ane zany sisa ny atao fa hoe andao aloha jereo magniraka mpisafitany ndana jereo le toetoetra ny tany le hidirantsika tany nampanantenaina. Dia nagniraka olona 12 nalefa ny Josué, dia nandeha tagny zareo dia nahita ny zava-misy tena tsara ny toerana mamokatra, dia nitondra sapahim-boaloboka rehefa niverina avy any ira zany hoe tena tany tondra dronono amatatelo tokoa le toerana fa sy Andriamanitra mampesona. Andriamanitra nanentana hoe ndao hiala tamin'ity toerana atao hoe Egypta ty fa misy tsara kokoa hitondrako anareo. Dia ireo le nimenimenina kely tany anefitra zany aloha dia tsisy rano sisa fa ny safitany hita voaporofo hoe tsara tokoa lay ao ambadika ao. Fa rehefa niverina avy any mpisafitany nalefa ny Josué samy nanana ny filazany. Misy pessimista sy mahita ny lafitsaran-javatra sy manana fanantenana. Le tany aloha dia mahafinaritra fa ny hakasika sarotra any dia milay sara le raha onona zany agnan-danitra zany fa le sy maintsy mitandrina ny diteny tena grave ohatr'izay ny nataon'ireo olona reo folo ny teny an'izay. Sara le tany nampanantenana fa misy problème sarotra ho antsika hatry matanjaka be ny olona any fa veto ohatra ny rapeto sika dia ohatra ny valala aza magninofy atoany ro tonga agny asika zay ny lazainy sasany. Fa i Kaleb anisany nylazany ity teny ity hoe ny asarotana dia misy fa Andriamanitra momba sika andao alaisika ny tanàna dao. Misy olona zany
visy anisa fa matoko hoe sara ny lanitra ny fidirana mivavahady ety ny fitandremana ny didin'Andriamanitra anakamba mifadifady ny manao rasy fotsy de tonga agny de zao ny tenin'Andriamanitra hoe zao ay Moïse nagniraka mpisafitany de izy Joshua sy Kaleba ny nalefa tamin'izay fotoan'izay satria mbola ray taona ny alana avy any io dia izy Joshua sy Kaleba ihany no nanana fomba fijery positif zay hoe mila miezaka miaritra kely de rehefa teo azosika de Andriamanitra ny teny tamin'Moïse hoe zao izy ro lahy ny laza soany hoe manana fanantenana hoe miafy de ateo mijoka an'le asambarana izy rery no hiditra amin'ny tanina mpanantenana aminareo rehetra zay nahitany zavatra rehetra nataoko avy any Egypte fa ny sisa ho ataoko aloha arirarirako aty tany efitra ty agnareo arirarirako aty agnareo ataoko feno sara mihitsy ny 70 taona ny alanareo avy any Egypte matiaby ny taranaka nyvoaka avy agny fa sy izy rolahy fa taranaka vo misonitra ndray ony 70 taona vo teraka manomboka ny any izay ro tafiditra agny zay sody misy magnano sa hony onona nivoaka tany Egypte aby any no niditra tany amin'ny tanina mpanantenana raha ny maty aby satria nino ny teniny zalahy ho sa mety zany raha toko mireo menimena na Moïse aza sy tafiditra ryavana ny 70 taona io fotoana ateo Kades Barnea katrany am'le toerana anankiray teo iny satria rehefa aveo am'izay zany vo hisy ray taona ndray rehefa aveo rehefa maty aby reo zay vo hiditra zay no mahafeno azy 70 ray taona ny voany avy any Egypte ray taona tena fiomakomanana hidirana fa ny 70 de blocage ny vezivezy tao anefitra teo sy nandeha ny fiainana avy zany zay blocage zay ny tsy finoanan'Andriamanitra tsy fahatokisana an'Andriamanitra io ny tena fahotana ngeda indrindra ho atsika ihany koa satria le lehilahy ty de hoe nararina nidra 70 taona bloqué koa ny fiainana bloqué koa ny fiainana mety fahotana io aretina io de noho izany tonga ndray nefa Jesoa hanafaka azy tao anatin'izay 70 taona zay voaka Israely na de nisy aza zay blocage nandritra 70 taona zay raha namana ty nanarary ara 70 taona rehefa eo ndray Andriamanitra de misokatra ny lalana de lasa fiainana vaovao koa ho anao mety be de be ny zavatra mibloqué ny fiainantsika anara-panahy fa sy le resaka taonao firitaona zay no narary firitaona zay no tratra nyty fahalemeny ty tratra ty fahazaran-drasy fa ny zava-dehibe de hoe mahatsapa hoe bloqué ohatra mivezivezy tsy mandroso ny fiainana fa de miodikodina tahaka zao matokisan'Andriamanitra fa izy afaka manasitrana antsika anjaranao fotsiny manatanteraka ny baikiny hoe misangana batao ny fandrianao mandehana mody inona le hoe mitsangana tongava mivavaka fa ao Andriamanitra magnovanao na de mbola agnatin'ny aperana de mahatsapa ho mpanota azy ianao de mba midirana am-piangonana fa efa mitsangana ianao zay de ho hitanao ny vokany amen.